activité tokana izay anao fampisehoana goavana eny Antsonjombe amin'ny lahazo avy izao fampisehoana izay tohanan'ny Coca-Cola Company. Ny antony anaovana Coca-Cola ny fampisehoana io zany dia raha malala hoe artiste international Maître Gims akafizin'ny tanora izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny cible-ny Coca-Cola dia amin'ny Coca-Cola zany ny manohana ny fampisehoana sy hetsika rehetrarehetra zany izay manakaiky ny tanora amin'izao fotoana izao. Io fampisehoana io zany dia tsy fialamboly fotsiny ihany fa famaranana ihany koa ny hetsika rehetrarehetra nataon'ny ezaka Tsimondrano any andritra ny taona 2014 ezaka fanampiana ny tanora eto amin'ny Madagasikara. Ny ho amin'ny fandaharam-potoana zany amin'io fampisehoana ho atao io zany misy noho ny androany alarobia hariva eto amin'ny Karitonne gala anankiray gala de charité izay mbola atao fanaovana levée de fonds ihany ho amin'ny ezaka rehetrarehetra ho ataon'ny ezaka Tsimondrano amin'ny taona efatra ambin'ny folo arivo dia ny amin'ny alahady eny Antsonjombe manomboka amin'ny folora dia efa hisy ny animation maromaro karakarain'ny ezaka Tsimondrano sy kintana production miaraka amin'ny Coca-Cola dia manomboka amin'ny telo sasany no hisy ny concert-ny Maître Gims dia eny toerana ma sponsor-ny Coca-Cola zany dia hisy ny famavotana boisson star rehetrarehetra amin'ny vidiny prix de vente conseillé zany amin'ny vidiny farak'izay mirary sy sakafo ihany koa amin'ny vidiny mirary dia hisy animation surprise zany izay karakarainay dia ankoatran'izay angamba ny kintana production mety anazava hoe inavy amin'ny programme ny ezaka Tsimondrano araka ny efa ahafantarantsika anazy dia fikambanana manao asa sosialy sehatra anankiefatra lehibe no tena imasoanay ny fampianarana fanajaviana tontolo iainana fanabeazana maholo-pirenena dia ny fahasalamana efa nanomboka tamin'ny volana Jona no nisangana ny fikambanana dia tamin'ny fahena volana Desembre raha kasaina natao ilay hetsika niara-tokony arahana tamin'ny Maître Gims dia tsy tonga izy no niara-pahasalamana androany kosa izy dia tonga eto Madagasikara anatanteraka gala de charité atao amin'ny Karitonne Madagasikara manomboka amin'ny fito ora. Ny fampisehoana amin'ny lahady izay atao eny amin'ny Coliseum dia anomboka amin'ny folora maraina amin'ny fotoana io dia ahitantsika fanentanana maro samihafa ny hetsika eny amin'ny Coliseum dia ho atomboka amin'ny animation zumba iarahana amin'ny zumata dia ahitana ihany koa ny mpanakanto malagasy efa fanta-daza sy ankafizin'ny tanora amin'izao fotoana izao toa ny Agradanskaiza, Meiza, THT, Visita, Marion, Odiay sy ny sisa mety voatanisako eto dia manomboka amin'ny telo ora mahery kely eo zany no hiakatsehatra Maître Gims 10-20 minitra hatramin'ny ora iray eo no fiakarany an-tsehatra fandraisany anjara zany amin'ny fotoana io. Ny vidim-pidirana dia efa nomariana hatrany fa 5,000 ariary ho an'ny billet grand public, 7,000 ariary ho an'ny réservation, 2 ariary ho an'ny VIP dia 3 ariary ho an'ny invitation. Dia ny invitation sy ny VIP efa disponible atao amin'ny Karitonne manomboka androany efa aritsika vidiny. Ny VIP sy ny grand public sy ny réservation kosa dia asika jifaina amin'ny reto boutique orange manaraka reto dia ny boutique orange galerie Zomakondrano, boutique orange Analakely dia boutique orange 67 hectares marihana trano fa malalaka dia malalaka Coliseum na izany na tsy izany aza dia efa famonjena be toerana dia manentana antsika hatrany anjifan'ny tapakila amin'ireo toerana efa voalaza manaraka ireo. Misy ny sakafo maivana sy ny zava-pisotro maro samihafa izay hitantsika fa miarana amintsika Coca-Cola dia misy ny zava-pisotro mifanaraka amin'ny efa amin'ny vidiny tsirairay araka voalaza teo dia misy ihany koa ny sakafo maivana mety hitantsika toerana ho an'ny marihana fotsiny hoe ho an'ny place VIP ho an'ny invitation dia misy ny parking manokana natokana ho azy ireo izay tsy miaraka amin'ny parking an-daholo be. Ny toerana ihany koa na misy arantsika tsy toerana dia marihana ihany koa fa samy mahita daholo ny toerana rehetra fa ny emplacement fotsiny zany.